Mato Razafimandimby Henintsoa no nivoaka mpandresy tao anatin'ilay lalao Fun Quizz nikarakarain'ny Airtel Madagasikara Fiarakodia vaovao io no loka nomen'ny mpikarakara azy tamin'izany fifanana izany. Iramato Razafimandimby Henintsoa avetsy ambondrina no nibatany loka lehibe Fiarakodia vaovao tamin'ilay lalao Fun Quizz izay nikarakarain'ny Airtel. Io maraina io no natolotry ny Airtel azy ny fanalahidin'ny fiara tetsy amin'ny foiben'ny Airtel etsy Ankorondrano. Kendrena satria efa nanao foana zany le voaloma azy faharoa azy dia manao zany fantelo mazahona le fiara satria manjary anona le izy rehefa tsy natao trano farany. Tsy nanokana fotoana manokana fa eny e tamin'ity herinandro fifaran'ny lalao vao tenena nokana fotoana be nanaovana azy. Maharitra adiny firy isan'andro eo no lalao ohatra? Tena maharitraritra misy mitapakandro maraina manao kely dia mitapakandro hariva dia indraindray misy kely fotsiny amin'ny alina iny manao kely. Manao ny fahitanao an'ilay lalao Fun Quizz? Mahafinaritra aloha ilay Fun Quizz dia voalohany koa mampiasa saina izy. Mahafinaritra tsara. Razafimandimby Henintsoa no nandrombaka ny larana faharoa izay nahazo ny moto scooter ary Jean kosa no nahazo ny loka fahatelo fahita lavitra écran plat 42 pouces. Mpanjifa 10 hafa kosa nomen'ny Airtel USB modem avokoa. Ny farana ihany koa zany iny lalao Fun Quizz iny. Nampanantena kosa nefa zareo avy atsy amin'ny Airtel fa isy indray ny lalao vaovao anomezana fahafapo ny mpanjifa azy ireo.